Ny malaza tany etoa masina tany Ramatoa iray izay 20 taona no naola ny lehilahy 20 taona tany Ambodielana Sarlenta tamin'iny androny Alahady iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo ntsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay rehefa nahito isan'andro. Tsy ampy-andela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao malaza avy any Toamasina any eo amin'ny resaka fanolana izay no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Nodorana tamin'ny maraina tao amin'ny gara fokotany Mahatalaky commune Tsaraitso distrikany Betroka ireo rongony ray sorantsatogony sy Tompony milanja ho 2,740 kilao. Rongony izay tratran'ireo zandary tao anatin'ny vondrony toboparitry ny Betroka nandritra ny volana May 2024. Ireto rongony voalaza etseloha ireto. Olona misa 5 no natolotra ny fitsarana sy voatazana ponjavonjo maika ny amin'izany bizina izany. Mbola misy ihany koa ireo zay karohina amin'izao fotoana izao ao anatin'izay resaka fanaovana bizina rongony izay. Tsara ho marihana hatrany fa voararany lalàna ny mivarotra sy ny mamboly any rongony ary raha tratra dia tena mampigadra izany rehetra izany. Asan Dahalo sy kolikoly any Betroka Indray. Ny tompony Omby Indray no namoahana taratasy fampisamborana. Nisy Dahalo tratra Omby avy ao amin'ny commune ambanivohitry ny Sakamahily distrikany Betroka izay nataony gendarmeria avy ao amin'ny brigady Andriandampy Betroka déferment teny amin'ny tribunaly any an-toerana ireo olon-dratsy ireo. Nahagaga nefa fa ireto farany indray no nahazo taratasy hahafahana misambotra ireo tompon'omby izay nasambotra anireto tsy matahoditody teo Omby ireto. Ora vitsy mialohan'ny déferment tamin'ny andron'ny 20 May 2024. Taratasy navoaka ny teo anivon'ny tribunaly voalaza etseloha raha ny loharano vaovao voaray avy any an-toerana trany. Raha vavy hatrany ireo déferment izay tokony natao tamin'ireo Dahalo ary ny ahina dia ny hanagadrana ireto tompon'omby izay lasibatry ny asa ratsin'izy reto. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana araka izany ny mponina mba hijery ankaiky an'ity toedraharaha ao Betroka ity fa ny olona manana ny rariny indray no anjakany tsindry eo anatrehan'ny fitsarana. Manoloana an'izany rehetra izany moa dia samy miandry an'izay mety ho toy nyity raharaha ity avokoa ny mponina any an-toerana any amin'izao fotoana izao satria mahatsiaro tena miaina andiranantsy izy ireo ary mahatsiaro tena miaina ao anatin'ny tebotebo tanteraka satria izy ireo tompony Omby Indray no lasa nahazo ny tsirariny amin'izao fotoana izao fa ireo nangalatra indray zany no lasa Nitory anireto tompony Omby ireto. Ao Andravoangy Antananarivo renivohitra indray na dia tsy nisy aza nyrotsakorana miakatra indray ny rano eny Andravoangy eny amin'izao fotoana izao noho ny hatsentsemany dalina izay tokony handehanany ireo rano ireo. Tsy afaka mivarotra noho izany ireo mpivarotra eny an-toerana eny fa feno rano avokoa iny lalana rehetra eny Andravoangy eny amin'izao ankehitriny izao. Fidorohana zava-mahadomelona lehilahy miisa 17 izay samy nahitana rongony tratran'ny polisy UIRA sy ny CUI teny 67 hektara sy Sofiny ny alin'ny zoma hifoha sabotsy lasa teo iny. Midika izany fa tena manao aintso zavatra ireo mpitandron'ny filaminana mba hamongotra anireo andian'olona izay minia midoroka an'izany zava-mahadomelona izany indrindra fa ireo zay mpivarotra an'izany zava-mahadomelona izany dia tena henjana ny fanaraha-maso izay ataon'ny polisy amin'izy ireny ary tena miezaka manao aintso zavatra mihitsy izy ireo mba hamongotra anireny tambazotra rehetra ireny hatramin'ny fakany amin'izao fotoana izao satria mampangain'izy ireo fa no io fidorohana zava-mahadomelona diso tafahoatra eny amin'ny manodidina io ihany no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana izay tena miohampampana eny amin'ny 67 hektara sy ny manodidina iny amin'izao ankehitriny izao. Any Toamasina vehivavy iray izay voalaza fa tsy salama saina no niharany herisetra. Vehivavy iray izay voalaza fa tsy salama saina no niharany herisetra teo ankaiky ny 4 chemin Morarano Toamasina
raha ny tombatomban'ireo nanatry maso dia voalaza ihany koa fa ity vehivavy ity izay efa nentin'ny polisy any amin'ny hôpitaly. Andrasana araka izany ny fanadihadiana mba hafantarana ny tena marina tao anatin'ity zavanitranga tany Toamasina ity. Any Toamasina raha temo amin'izao fotoana izao dia tena azo lazaina fa ao anatin'ny faritra mena mihitsiny eo amin'izay resaky ny tsy fandriampahalemana izay ka tena sahirana ny vahoaka any an-toerana any ary mitebiteby lava ny vahoaka any noho n'izay resaka tsy fandriampahalemana izay moapampana any an-toerana any amin'izao ankehitriny izao. Etsy ankilan'izay mbola ny Toamasina hatrany eo amin'ny resaka izay herisitra aranofo izay hatrany dia fantatra ihany koa fa nisy tovolahy iray izay voalaza fa 20 taona no nanao herisitra aranofo tamina vehivavy lehibe izay efa 12 taona be izao. Tsy vita nanao fanararaotana aranofo ity raha namana izay mbola 20 taona monja ity dia mbola nidaroka sy niampy ratra isan-karazany izay nahazo an'ilay Ramatoa be izay naolany ity raha namana kely izay mbola vao 20 taona monja nefa dia efa mahavita zavadoza tahaka an'izany nataony izany tany Toamasina faharoa tany. Ity tovolahy hitantsika amin'ny sary ity no nanao herisetra ary nanaikitra ny Sofiny ilay Ramatoa 12 taona atao ambody elina ambody lazana tamin'iny andro ny alahady hariva iny tokony tamin'ny nora hariva mahery kely tany hoany no nitranga ity fanolanana sy herisetra ity tamin'io tanàna izay voalaza io. Niala mihitsy moa ny Sofin'io Ramatoa izay Nokaikeriny sady nanamparany ny filany ratsiny io. Efa voasambotra kosa ilay navandoza taorian'ny fikarohana izay nahazo azy. Raha ny hita amin'ny sary dia efa somary ny botsibotsina ihany ny tarehiny satria efa niharan-daroka izay nataon'ny fokon'olona tany an-toerana moa raha namana taorian'izay natsaran'olona azy zay satria tezitra ny olona ary ny fotezitra dia indraindray tsy mahavoafehtena amin'izay tsy daroka any olon-dratsy tahaka nitony raha namana izay mbola tovolahy kely 20 taona ary mbola tokony ahazaka tsara anireny tsipa kely ireny nefa dia mandeha manolana Ramatoa be izay efa mahteraka azy izany ary mety efa hitovy taona amin'ny bebeany mihitsy aza ity Ramatoa izay naolany ity. Tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao ary hita taratra fa hoentiny tanora any amin'ny zava-dratsy foana ilay resaka fanatontoloana fa tsy mba hoentina amin'ny zavatra tsara. Indrindra fa any amin'ny Toamasina sy ny manodidina any amin'izao ankehitriny izao dia tena mahamay ny tanàna. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.